Numéro 1 film d'action dia anisan'ny film gasy izay tena tsara ary anisan'ny film gasy izay azo lazaina fa tonga lafatra na amin'ny horonan-tsara izany na amin'ny ireo mpilalao izay mpandray anjara ao aminy dia lafatra avokoa. Indrindra moa ny haiteny izay ampiasain'izy ireo ao anatin'ny ity horonan-tsara ity moa dia tena avolenta. Efa nampiomana moa izy ireo ny hoe omany ny saina sy ny vola fa ho avy ity film gasy d'action izay mitondra ny lohateny hoe Brakazy ity. Hita mandray anjara amin'ny ity horonan-tsara ity imbalay ilay influenceur Imama Rasta mpanakanto sy Avanji ary hita aty ihany koa Ilego itovy manana ilay producteur ary René Fulgence ilay mpampianatra teny anglisy malaza sady mpanorona ny ITT Antananarivo. Anisan'ny tena mahavelom-bolo mahita ny malagasy izay miezaka mivoatra amin'ny sehatra izay misy azy. Marina fa tsy misy ny tonga lafatra fa ny fiezahana kosa no mahatsara zavatra. Ny vaovao mampalahelo kosa dia maty ilolona ao amin'ny Tarikarambao. Nodimandry Iravololomanana Clarisse na Ilolona ilay mpihira tao amin'ny Tarikarambao. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo rehetra izay ankaiky azy amin'izao fahalasany lolona na Iravololomanana Clarisse izao. Fa ny malaza any ivelany kosa mpilalao ny Real Madrid iray no marary. Tsy salama i Franco ilay mpilalao kitra ao amin'ny Real Madrid ka tsy afaka milalao baolina aloha fa handalo fitsaboana ny tenany. Efa tsy hahitana azy ny lalao ny Real Madrid sy Liverpool anio ao amin'ny Ligue des Champions izay hanomboka amin'ny 1.20 ora alina raha ora amintsika eto Madagasikara. Fa ny amin'ny fitaterana anabakabaka kosa dia harenina ny Air Madagascar sy Madagascar Airlines. Nidinika ny hamerenana amin'ny laon ny sehatry ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara ny Prime Ministre sy ny mpikambany gouvernemanta sasany niaraka tamin'ny ireo mpitantana ny Madagascar Airlines. Tanjona ny fametrahana fiapetra mahakitra hamahana ireo olana atrehin'ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao. Voaresaka manokana ny fitohizany asa, ny fitazonana ny fanarahana amin'ny ireo mpampanofa sy mpampindrambola ary ny fampavitrihana indray ny Air Madagascar. Fa ny zavantranga tany Katsepy kosa dia nahitana razana sivy farafahakeliny. Razana maromaro ahitana vehivavy fito sy lehilahy roa farafahakeliny no hita an-dranomasina tany Katsepy any amin'iny faritra Mahajanga iny. Tonga tany Antoerana moa no manampahefana tao Mahajanga nandray ny andraikitra tandrify azy. Nandefa solon-tena hijery ankaiky ity raha ity ihany koa ny avy amin'ny consulat général any Nosy Komoro. Andrasana ny fahafantarana ireo razana izay tombanana ho tratran'ny loza an-dranomasina. I mpanakanto Dadilove dia nandefa vola sarandalan'ny mpianatra avy Antsohihy izay mianatra ao Diego fiarovana ny aina izy ireo. Mafy ny fifandonana eo amin'ny samy tanora mba tsy hisy any aina ho afoy dia nanapa-kevitra ny hody izahay ary nanampy amin'ny sarandalana izoky Dadilove. Koa mankasitraka azy izahay hoy ireo mpianatra izay zanaky ny Antsohihy izay mikambana ao amin'ny Aenoa. Ny zavanisy tato anatin'ny andro vitsy moa dia ny mpampianatra manohy ny tolona, ny mpianatra kosa dia mitakizo ny nidina Andalambe. Na efa nisy fanambarana aza nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia nanapa-kevitry ny tsy mbola hanohy ny fampianarana ireo mpampianatra ao amin'ny lycée Jean-Jacques Rabearvelo fa mbola manohy ny tolona amin'ny fitakiany raha ny fanazavana izay nataon'ny proviseur. Tsy nafaly ireo mpianatra izany fanapahan-kevitry ny mpampianatra amin'ny tsy fanohizana fampianarana izany ka nahatonga azy ireo nidina teo amin'ny kianjany 13 Mai andro ny 3 Novambra 2024 ary nitohy tany amin'ny bureau ministeran'ny fanabeazam-pirenena Anosy izany. Manoloana ireo zava-drehetra ireo moa dia namoaka loharanom-baovao Andriamatoa Ferdinand Selona androany hoy izy hoe ho famahana ny olana mikasika ny fitakiany ireo mpampianatra mpanabe dia nisy fionana teo amin'ny ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena Hantriniena sy ny bureau mahagitra eo anivon'ny anterimeram-pirenena ary ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy. Isan'ny nojerena manokana niaraka tamin'ny gouvernemanta na hamahana farany izay haingana ny fangatahan ireo mpampianatra mpanabe. Fantatra mantsy hoy izy fa ireo olon-dramatoa Marie Michel izay lehibe ny sendika vitsivitsy eo anivon'ny ministera izay tsy maty voalavoan-kibo ireo no mitarika fanakorontanana amin'izao fotoana izao ka tokony handraisana fepetra farany izay aingana. Amin'izao fotoana izao moa dia fantatra fa vonona ramatoa ministra ny hamaha ny fangatahan ireo
syndicat ary hanampy azy ny anterimeram-pirenena sy ny gouvernemanta. Nazava sy nahitsy moa ny hafatra izay nambarany Elia izay mentefa amin'ny filoham-panjakana ankehitriny. Tsy Colonel Mikael Randrianirina no voasazy herin-taona sazy mahantona noho ny fiarovana ny harem-pirenena fa izay ho Elia rabe vahiny. Nambarany ihany koa fa tsy mahafapo ny fomba handehanana mankany amin'ny fanovana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ity filohany antoko otrikafo Elia rabe vahiny ity. Tsy toy izao no ny fanarahana nanaovana ny tolona izay lasa ireo pisolelaka sy mpanipoditra akondro no manodidina ny filoham-panjakana ankehitriny. Ny vahoaka no nanao ny tolona fa ny mpitondra no misitraka izany ary ihany koa tsy mahasarotony ankapisaty satria azony mora ny fahefana hoy Elia rabe vahiny. Mila fanovana ny fanaovana politika eto Madagasikara araka izany raha tena hoany amin'ny fanovana marina tokoa isika hoy hafatra izay nambarany ity Elia rabe vahiny ity. Ny hamarana antsika tanteraka ity video ity moa dia hizara kely ny sariny ity Premier Ministre teo aloha ity, anisany sarina finahitra hitako tao anatin'ny tabanjotra serasera moa izy ity ka zareko kely aminareo. Izy ity moa dia andriamatoa an-tsainy kristian tsy misy tsy mahafantatra izany satria anisany tena hela no na Premier Ministre azy. Amin'izao fotoana izao moa dia tsy tazana i andriamatoa maro ny manontany hoe aiza tokoa i-tsainy kristian amin'izao fotoana izao. Any Frantsa ve sa any Dubai i-tsainy kristian hoy ireo mpanara-baovao izay mametra-panontaniana manontany ny mikasika any ity Premier Ministre teo aloha ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ihatiny sesisesy zay fa tsy halavy ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.